Ny antsony rehetra ifanometanana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny Prime Ministre nandritra ny fotoana izay natokana ifampiarabana noho ny fatratrarana ny taom-baovao 2022 ho an'ny fikambanan'ny Betsirebaka. Tao anatin'izany fotoana izany no nanamafisana ny firaisan-kina ny samy mpikambana. Adinoy ny adila politika ndao iara-iasa ampandrosoana ny firenena mitaky fisiany fampiavana-pirenena sy firalahiana eo amin'ny samy malagasy. Ny fanatanterahana izany hoy ny Prime Ministre ny Général Jean Ravelonarivo akoatra ny avoaka malagasy natefa manokana tamin'ireo Betsirebaka avy amin'ny distrika 12 amin'ny ilana atsimo atsinanan'ny nosy ity antso nataon'ny Prime Ministre ity. Eto dia manao antsavo ny sasany mbola mipetraka any ivelany zao feto zao. Ny ombona ivala tsy izay foa manomboka YouTube mba adinoy ny adila politiky fa mba jerefo misy faritra ny viana fa tsonga namana indray vao mavomavo eka mba tsisy zany fampizarana zany ary tsy eteny to maro ny fanarenana tsy maintsy atao hiady amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara isika hiady amin'ny fahatana ny fampandrosoana ny vaikinasa tsy maintsy atao miasa ao anatin'ny fiovana fanivana ary fahafilaretana sy fahavonana tanteraka hanao an'izay zavatra zay mba i Madagasikara sy ny faritra ny viatsika atambatra mijerena fa tsy fitiavan-tegna ary ny adila politika. Miay ny lanona fampiarabana nonina tsarana ny taom-baovao 2022 no tanterahan'ny fikambanan'ny Betsirebaka teto amin'ny fitera Andranomena moa ny Prime Ministre mivady androany izy raha teo dia teraky ny atsimo atsinanana. Ny Betsirebaka dia olona tia fihavanana sy mandray anjara-trany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny mampiavaka anay moa zany aloha dia faritra fiaviana dia misy kolotsaina itambagana, misy dia, misy fomba fitafy hitanareo ireny, misy satroka, misy tantara indrindrandrindra. Ny faritra io zany dia mandray anjara foana tamin'ny tantaram-pirenena hatramin'ny tena andro fahabona sy tsika samy mahafantatra hiaga mainty na metraka an'ilay fomba fiteny fanahy ny olona maha-olona fanolontsaina andrenapoinimeriny izy satria fa hatramin'izay izay Betsirebaka dia efa mandeha foana teten'ity nosy Madagasikara ity ary mbola mitohy mandraky ny androany tia mifanerasera, tia fihavanana ary indrindrandrindra piasa be ihany koa mahavita mandray anjara amin'ny asa mandray rano na amin'ny sehatra fanjakana na amin'ny sehatra tsy miankina na amin'ny rehetrarehetra fambolena sy ohatran'izay. Saika ahitana Betsirebaka avokoa manerana Madagasikara ary mandray anjara amin'ny sehatra fampandrosoana maro eto amin'ny firenena izy ireo. Ankoatra ny fanampiana ireo mpianatra manirina no fampianarana ambony dia maro asa sosialy sahan'ny fikambanana.